Miavana manalo amin'ny tompo amin'ity an'andro alakamisy 3 febroary 2020 dia ny Jeremia 9:20 ka hatramin'ny 15 no anjara mofinaina ao antsika. Ampitomboina aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Mbola hivavaka isika. Misaotra anao indrindra izay raha eo fa tonga amin'ity andro alakamisy 3 febroary 2020 ity. Misaotra anao izay no nanomezanao anay indray izao andron'io izao koa aokrenao lo lalanay sy votolananay arambomanay raha amakivarotra tino andro ity izay. Dia manomeza anay tompo ny teninao izay faniliny tombotray sy fanazavanao ny lalanay. Amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofo naomanay izany vavaka izany. Amen. Ny bokin'ny Jeremia 9:20 ka hatramin'ny 15 no anjara mofinaina ho antsika amin'ity andro an'ity varotra izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazain'i Jehovah rehefa tapitra ny andro 70 taona ny amin'ny Babilôna dia manga anareo aho fa ho tanterahako aminareo ny teniko tsara ka ampodiako ho amin'ity tany ity ianareo. Fa izao mahalala ny hevitra hivirako anareo Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza manome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ary antso ahy ianareo ka andesy vavaka amiko dia no hiaino anareo aho. Ary hitady ahy ianareo dia hitanareo aho, raha kasanareo amin'ny fonareo rehetra dia no hitanareo aho ho Jehovah Tompo, ary apodiako avy amin'ny fahababony ianareo ka angomiko avy any amin'ny firenena rehetra sy avy amin'ny tany rehetra izay nandohako anareo ho Jehovah, ka apodiako ho any amin'ilay tany efa nanoloaka anareo ho babona. Fa hoy ianareo, Jehovah nanangana ny mpaminany ho anay eto Babilôna. Ny masolo manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Manana ny fotoana ny gavana Andriamanitra. Eto rehefa tapitra ny 70 taona izay nababona ny zanak'Israely tany Babilôna dia hamangy azy ireo Andriamanitra ka ho tanterahany ny teniny. Ho tanterahany ny teniny. Ny teniny dia izao hoe ho avy ny fotoana izay ampodiana ny zanak'Israely ho amin'ny tany. Eto tonga izany feptaona izany, tonga ilay 70 taona, tonga Jehovah hamangy ny zanak'Israely. Rehefa mamangy Andriamanitra dia miasa natanteraka ny teniny izy, ary rehefa mamangy koa Andriamanitra dia matanteraka famonjena ho an'ny olony sy ny fanafahana. Eto izy dia mitondra fanafahana ho an'ny zanak'Israely any Babilôna sady mamerina azy ho amin'ny taniny, satria hoy izy hoe apodiako any amin'ny tany izay efa nanoloaka anareo babo ianareo. Izany miavana no ataon'Andriamanitra satria miazo ny teniny izy, ary izy raha tsy mivadika amin'ny teniny ary izy efa niteny hoe eny dia ao amin'Andriamanitra eny sy amenina ny apôstôly Paoly. Koa eo anatrehan'izany aoksika tokony teny tompontsika, aoksika tsy erikerika foana. Izy raha teo koa manana hevitra heverina antsika tsy hahatonga loza fa fiadanana, ary mbola izy koa ny farany dia tsy foana ny fanentanako sy ny fanantenanao. Ary izy raha teo moa no voalohany ary izy koa ny farany, moa misy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra va hain'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Ianao tokony teniny sy velona amin'ny teniny, ary hitady azy amin'ny fona rehetra sy ny fanahinao rehetra. Satria hoy izy eto hoe hitady anareo dia hitanareo raha kasahanareo amin'ny fonareo rehetra dia hitanareo tokoa. Miavana ohatranao tena no tenao an'ny tompo ary tsy erikerika foana fa tokony tompo ary akato ny teniny, satria ny teniny no andraisantsika fahasoavana sy fiadanana ary fitahiana manana ambiavy. Amen. Misaotra anao izay raha eo fa mivelombelomina indray ny fanahinay. Indrindra azonao manafaka anay amin'izay mangeja sy mamatotra anay. Ianao raha teo moa dia mahatanteraka ny teninao amin'ny fomba tsy takatra ny saina. Ataovy matokanao izay tompo fa mihazona ny teninao ianao ary mahay mahatanteraka ny teninao ianao amin'ny fomba mahakana. Dia terizo amponay izany teninao izany mba tsy ekerianay foana fa ianao manana hevitra heverina ho anay dia tsy hahatonga loza izany fa fiadanana. Ary mbola misy koa ny farany
dia tsy foana ny fanantenanay. Dia sitakay ny ary hivavaka hoe anay izay nandanitra masina ny eninarana tonga indray ny fanjakanao. Ataony sitraponao ity tany tahaka ny mindanitra. Mena iny amina sahazo anay ary mamila ny elokay tahaka namelanay izay milika taminay izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery avy nahatra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny zao todrano izay tononona amin'ny anaray zanakary fanamaso zao raiso amin'ny fifaliana sy fitiavana izany. Ary Andriamanitry ny fiadanana ny hamasinareo ka ary Andriamanitry ny fiadanana ny hamasina anareo ka ho tanteraka ka oka ovany avokoa ny fananareo sy ny ainareo any tenanareo tanteraka ka tsy anatsina ny fiviany Jesu Kristy matoky izay miantso anareo ary izy ihany maneho izany. Ary raha mbola misy koa ny farany dia tsy foana ny fanantenako sy ny fanantenantsika. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra kely ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.